karama ny vacataire anao fonctionnaire raiky amin'ny roapolo amby roa arivo tsy voaloha mety isy fiatraika any amin'ny fanadinam-panjakana roa amby roapolo amby roa arivo. Fokotany Akazomanga Dimo tokantrano 5 indray no ravatrano no ny fibodona olon-tokana. Fampanantenany ny rajoeliny nofinofy rendy sy ny fahatanterahany ho ny antoko PSD. Alatsinainy fefatra amby folo ny volana martsa taona 2024 manatitra ny arabatongo klasy tongovavy atonga soindray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary manasana ho ampanazana anaraka ny antsipriny vaovao hatramin'ny farany. Lafomba vaovao sosialy avy hatrany anomboana ny fiarahana mity alina ity ny tokony manoloana ny ministera ny fanabeazam-pirenena Anosy Androany ireo vacataire non fonctionnaire izay ny asa teny anivon'ny CNAPMAD nanampy tamin'ny fanatontosana ny fanadinam-panjakana BEPC sy CEPE ny taona 2024 mangataka ny andohavana ny karaman'izy ireo tena antoerana Ravorazafy Mahena sy Tokira Marola. 7 ora no omeny ireto vacataire non fonctionnaire ireto sy ny namany andohavana ny karamany taona 2024 manodidina ny 3 hetsy isa no voakasika izany nanampy ireo mpampianatra sy olona hafa tamin'ny fanatontosana ny fanadinam-panjakana 3 hetsy ariary mahery isan'olona no karamany takin'izy ireo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Famonoana afo moa no lazain'izy ireo fa ataon'ny fanjakana raha nilaza fandony karamany ireo vacataire. Izany hoe famonoana afo leo izahay amin'ny fampanantenana pokaty lava ary tsindry foana mahazo anay ary io aty Androany ty ary dia olona firy nefa miantsy ajanony io hetsika ataonay izay tompoko tsy mihetsika ka hitabataba erisy fa ny anjarany eny tadiavinay dia mivola vacation feno fa tsy tapitapahana koa satria efa herintaona teo aoriana nge mivola mbola tsy mivoaka ka le hoe avoaka ny 2018 olona 300 ary tsy vitany dia ao manomboka vacation n'olona 2022 ve ho vita fampanantenana pokaty zany aminay fa zavatra angatany farany menay valambe 70 ora raha matoministra mba amoaka ny volanay farany zay aingana dia aingana ary tsy ho zarazaraina. Misy vacataire zany manatateraka an'ilay soupli filazana azy sy préparation enveloppe ireo dia recrutena isa-taona alefa zany ny avis dia mandeha zany ny olona mandefa taratasy dia aveo raisina zany izahay tsy vitan'ny fonctionnaire nefa le izy ary ny vacataire non fonctionnaire ny tena maro anisa sy mamita ny asa tsindrina tsara fa saropady ary tena mafy ny mihidy any amin'izany hoe CNAPMAD zany mafy dia mafy mihitsy na ny fandraisana raha ratsy nanomboka tamin'ny herintaona nisy grefy tamin'ny herintaona zay vao mivoaka ny vola ary efa nitsipotipoty ary ny famoahana le vola raha tsy farana tamin'ny grefy mihitsy zay vao mivoaka ny vola mbola toiziny ihany amin'ity taona ty fandeferana tsy misy ohatran'izany raha ny tokony ho izy anefany isa-taona 3 volana ao aoriana ny fanatontosana ny lentsina hoe soupli mihidy any amin'ny CNAPMAD mivoaka foana amin'ny vola. Raha matahotra no mahazo ireo mitakiny zony miavitsy ireo mahasamy manao ny fitakiana amin'izao no ny antso an-telefona sy fandrahonana mahazo ireo hita fa manao fihetsiketsehana. Efa tena mafy loatra vita ny asa dia mitaky ny volanay zay tompoko vacation zay anay tamin'ny 2021 na natateraka ny asa antsaka ny sendafany zahay ireo maro tokoa zahay araka ny teninay namanay ito tena maro zahay fa tratra ny tsindry manodididina amin'ny 300 any zahay mikarakara ny zany fanadinam-panjakana CPE BPC zany ka reto zahay solotena na CPE na BPC mijoro eto. Itoetrano moa ny fitakiana ireto vacataire non fonctionnaire ireto rehefa tsy voalohan'ny karamany aoriany 7 ora. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray tokantrano Ampolony no ravatrano tao amin'ny fokotany Akazomanga Atsimo Androany olon-tokana no laza fa tompony tany saingy ny laza ireo voakasika fa taratasosika no nampiasainy ity farany Ravorazafy Mahena sy Tokira Marola. Navoaka ivelan'ny toeram-ponena ny entan'ireto fianakaviana ireto rehefa nisy mpiasa ny vatany tonga tetỳ an-toerana vao maraimbe nilaza fa iraka nalazy ireto amin'ny tranony. Teny tokotany no nanokona sakafo tetỳ tokotany ihany koa ny vantana ny ankizy vao avy nianatra tsy fidy noho ireo efa nipetraka teto nandritra 20 taona tsy nisy fampandrenesana akory ary mbola ao anaty ady ny fitsarana ny raharaha no tonga ny olon-tokana nilaza fa tompony tany etsy ankilany niarany antsonjay sy ny raha matahory ireo ravatrano. Nasorona ary ny ose nalefany teto aminay teto efa karazana ose efa fanipitony zany zao manala anay zao.
fa ny talohany zay tsy raha fanazavana en'le zavatra dia tsy de lasy tsanga teo tamin'ny marina vao tonga zareo dia namoaka entana dia io zao navoaka naparitana tokotany zao ny entanay karaha miantso gros bras zay izy a dia zava-doza zany ny iseho eto satria anay koa tsy anaiky fotsiny amizao lasa misy faty olona zany eto zay satria zay tsy maintsy hiaro ny tenanay tsy maintsy hiaro ny entanay taratasy osika hoy ity renim-pianakaviana ity no entilay olona nitondra ho tompony tany tsy vao izao no efa nitsiriritiny ny toerana afa efa nandritra ny fotoana maromaro no nanamboarany taratasy afatrany misoloky mitondra sinoa hafa procuration avy any amin'ny tribunal izy manao sandoka zany izy nisy olona anankiray ty tsy le zanaka kotondravaviko zany izy mipetraka etsy any zany dia niteny izy hoe nalefa ny aloha ny taratasy tany amin'ny poste na ireo olona anankirony natsony tany nasena nakale taratasy tany amin'ny poste nalefa n'izany le taratasy hoe nareo ozy izy no mandoa anreto volalaniko tany amin'ny tribunal reto rehefa tsy mialina nareo dia ny zavatra mampalahelo tompo dia izao le procuration netiny procuration sandoka tsisy tampon menamena be fa tampon vita photocopie daholo le zavatra netiny dia avy amin'izay tonga dia ravaravany amin'izay ny entanay na voaka ny daholo ny entanay voaka daholo reo taleo andeha hoe sary zay na andeha hoe miaraka amin'ny ny ankizy mianatra daholo natao fanadinana tsy nanaiky ny ala eo amin'ny tany moa ireto fianakaviana ireto raha tsy nisy no tena tompony izay nametraka azy ireo nipetraka teo no manala azy manodidina izay vaovao izay hatrany dia nirahina ireo mponina mipetraka eny amin'ny cité ambodiny sotry androandry tsy manaiky ny fanomezana sy famarotana ny taniny ho an'ny mpanambola ny andidin'izay eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala manana zo anana toeram-piantsona ny fiara hatramin'ny nahazon'ny cité ireo mponina mipetraka ety ambodiny sotry izay voavoafaritry ny cahier de charge raha nambarany ireo mponina ankehitriny misy milaza ho tompon-tany ka iroso amin'ny fanalan'ireo fiara mipetraka eo amin'izany toerana izany nilazany tsy anaiky hatramin'ny farany ireo mponina amin'izao fotoana zao zany dia misy ireo olona mpanambola tsy fantatra izay fomba nividianany azy na tamin'ny fomba manahoana na tamin'ny fomba manahoana fa mifieveranay fotsiny loha raha ohatra ka tena azo namidy tia maninona moa tsy mipibliena misy ngeny atao hoe marché public kanefa eto ambodiny sotry eto mifokon'olo eto tsy malala an'izany fivarotana ny tany zany raha ohatra ka tena hoe amidy amin'ny fomba marina sy ara-dalàna le tany iza moa ny tokony hisitraka voalohany tsy ny fokon'olona ve sa ve hoe aty ambany tanàna dia tsisy olona manambola mihitsy zany reto fokon'olona eto reto marina fa tsy manambola zay tompo fa tsy mampaninina anay na ataonay plis ara ny fividianana an'io satria io no vavady idiranay na fifaliana na amin'ny alahelo dia eto ny vavadinay io mampiombona anay io mampiray anay malahelo zay fokon'olona raha ohatra ka hoe zany nitondrana an'ity fireneny ity ay za ve tompo dia amidy amin'ny mpanambola daholo zay tany malalaka rehetra ataoko fa tsy mety zany hitantsika ny tany zay totofana ka ndreto zay vahoaka dia mirahina tsy manaiky an'izany zay tsy manaiky an'izany hoe amidy amin'ny mpanambola ny parking dia tadiavady hoe alana hono ny tomobilinay dia asiana ticket d'arrière fa ohatra zay ticket d'arrière fa ohatra ka tsy mety miala zahay dia zay tompo mba mangataka manam-pahefana mihitsy mba hijerana ety ambany tanàna ety fa taovany olona tsindra azo lena foana zahay nilazany kosa ilay voalaza fa nahazo itany io fa efa nandalo antanatohatra ny fahazon'izany ananay taratasy ara-dalàna ary volony zay ny mbola hoe ampiseho an'izany da misy ela fanjakana volony zay ny mbola ifanantona sy ny rehetrarehetra vola nge no vidanany hoe tsy vola 100 na 200 ataoko hoe amina miliara nge ny vidin'io zavatra io dia ianao ve raha hividy zavatra ve anao hividy zavatra amin'izany ve anao dia tsy antany any amin'ny tompona ny raiky ty isanambaratongany na any amin'ny semady zany na any amin'ny domaine zany na any amin'ny topo zany na any amin'ny commune zany hoe espace vert ataoko angamba fa efa tena hoe vita fanadiadina mahakasika izany efa vita daholo ny mahakasika izany mienjandroraka izany nitady eo amin'ny rotonta ireo mponina andaniny tsy manaiky ny fangalana ny taniny ilay ny vity kosa ankilany nilazany tsy emotra manoloanjany fa ankoatra io voatsela kory zay ny farany herinandro teo nanohitra ny vola miompampana alohany ireo mponina mampiasa parking eny amin'ny manodidina ny mamasina ankoatra ny vola aloha isambolana dia misy ihany koa ny vola 500 ariary aloha isaky ny miantsona
ny ona ary nangata-panazavana teo nivony fiadidiana ny tanàna ireo tompona andraikitra androany ny rava tamin'ny ampahan'ny olana ka andrasana ny mety nytoyiny sy ny fampiaranjany. Ho any Nosy kosa isika ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity hiaran'ny tsindry sy raha matahory ataon'ny olona milaza fa nividin'ny tanin'izy ireo ny ponina any Ampasindava Nosy roana miala amin'ny taniny ireo ponina na dia fananajary ny tany nandritra ny taona maro aza. Onjala Lainarana Evomanana sy Mathieu Princy. Mitaraina noho ny olana ratany ny ponina ny Ampasindava sy Bonne Espérance any Nosy misy olona milaza fa nividiny tany ka manala ireo ponina izay efa mipetraka ela teo. Ireo ponina izay tsy afaka manao na inona manoloana ny tsindry sy raha matahory ataon'ilay nividiny tany misy eo amin'ny toeram-ponenan'izy ireo. Manao antsoava amin'ny anampiana azy ireo araka izany ny ponina Ampasindava sy Bonne Espérance satria fahasahiranana iainana andavanandro vokatry ny tsy fisiana tsy maintsy hatrehana nefa dia izao roana amin'ny tany misy ny fotom-pivelomana izao indray izy ireo. Zany misy raha mampalahelo anay amin'ny Ampasindava ao satria zahay ao madinika eo zany ahilikiliko zay mpanambola zahay ao sabatevan'olo hoe any mpanambola ty tany ity tsy any malagasy fa ny mpanambola fanjakana eto moa ivolagna aman-dreny tsy mijery zahay madinika fa mijery hoe zay manambola zahay vahoaka eto mijaly zahay vonjeo fa tena mijaly marigny ahilikiliky atao tsinotsino zay fa ela atao zegny zahay zegny niokipe tany fa elako mandritra ny rehefa efa nangorogny tragno zegny zahay fa ela zegny zahay atao zegny samby nagnano tragno namboly zahay dia navy amin'izay zegny mpanambola zegny mila handrava zahay zegny handrongana zahay abaka eo amin'izay keny anisany mila andeha hagnapoaka tragnonay jiaby tsy nitazapotsiny ny fahasahiranana mianjady amin'reto vahoaka hiaran-tsindry azo len'reto ny fikambanana iray ny antoerana fa nandrainy andraiky ny avy hatrany anampiana ireo ponina ireo. Tsy kenay malagasy ny fandroahana olo eto amin'ny tany. Ny tany zay sahaniny sirama nangalariny sirama, nangalariny société Asanali, nangalariny SPPM, tsy kenay vahoaka natondrasina ro fandroaka arivo. Natondrasina ro azov ary zay zao mangataka amindragnahary zahay ivavaka gasy samby gasy tsy azonareo mpiadivigny an-tragno amin'ny resaka sinemanareo ka zahay hitambatra zahay malagasy anohitry angalany taninay ampalahelo zahay malagasy Nosy Be eto izy fa tsy mpidianantsika eky ny ba efa tampotry problème ndazy afa zo afananandreo tany zay efa tsy nidriky laligny le mba toeragna milomany gasy tegna koa mba larongana mbala roasigny gasy tsy ny any Nosy Be ihany fa saika hita manerana Madagasikara mihitsy izay olany fananantany izay ary matetika dia ireo ponina efa nanajary ny tany hatry ny ela no voatery miala eo amin'ny tany noho ny tsindry sy raha matahora miantra amin'izy ireny. Sehatra anisany anjakan'ny kolokolo eto Madagasikara ny fananantany ary izay no anisany mampirongatra ny ady tany amin'izao fotoan'izao. Lafomba vao hafa kosa indray sambo iray nitondra malagasy misady 520 no samboriny polisy misana ny abakabaka sy sistandry tao Mayotte io maraina io raha ny fampitam-baovao nataony avy eo anivon'ny préfet ny Mayotte saika hiditra antsokosoko tany antoeran'ireo malagasy ireo no izao tratra izao. Ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa nisy mpanondrana olona antsokosoko ary voasambotra any antoerana matetika dia avy any Mahajanga no angany ireo malagasy mpifindra monina makany Mayotte ary saika tsy ara-dalàna avokoa ny ankamaroany taratasin'izy ireo amin'ny alalan'ny sambo no ampitain'izy ireo makany amin'ny toerana tiany hiavitanana andrasana raka izany anitoy ny raharaha makasika ireto malagasy mpifindra monina antsokosoko atsy amin'ny Nosy Mayotte ireto. Fa tafapetraka teny amin'ny ministera ny fitantanam-bola sy ramatoa ministry ny asa ny fitakiany syndicat randrana sindikaly toy ny fiverenana ny tale général ny CNAPS amin'ny toerany atao aoriana ny raharaha fanodikojinam-bola na voapangazy sy izay niteraka resabe ravo razafimahina sy toky ramarola. Manara-maso akaiky ny raharaha CNAPS ny syndicat randrana sindikaly noho ny fitarainany ireo mandola tsak-emboka sy ireo efa misotro ronoana amin'ny fomba fampiasana ny vola ataon'ny nivon'ity sampandraraha ity fampiatona amin'ny asa ny tale général sy ireo voaroroy ny araka taminy fanovana audit ny CNAPS ary tsy famoaham-bola aloha no taratasy napetraky ny syndicat teny ministera ny fitantanam-bola sy ramatoa ministry ny asa androany. Tato ato nefa dia nivoaka ihany koa ny filazana tamin'ny zareo Bianco hoe nisy ankety mikasika ny tale général sy ny filohan'ny filakem-pitantanana dia amin'izao nefa lasa hoe miverina miasa ry zareo ho anay zany
dia objet d'enquête satria ny membre ny flaque mpitantanana rehetra ihany koa dia voantso teny amin'ny polisy teny am-pifiloha tamin'ny 1 mars ho anay zany objet d'enquête daholo zareo reo ka raha objet d'enquête dia mazava loatra tokony apetona amin'ny andraikiny aloha zareo ary ny 9 amin'ny fehezan-dalàna mifehan'ny code de protection sociale dia manome alalana ny misy ny asa sy misy ny vola zay ny atongavana ety satria zareo reo ny tutelle apiatona an'ireo zany aloha fa manjary lasa tsy mety zany hoe zareo no atao enquête nefa dia asaina mbola miverina miasa ihany mampiahiahy zany tsy neutre ny enquête ao anatin'izay tatoako mo tsy nahinona feo ihany koa ny ministry ny vola sy ministry ny asa ny fanjakana foibe tsy hahinona feo misy mikasika ny ty famamboly ty nefa fatatsika tsara fa tsy lasaky ny fitoetsy ny adhérent ao anatin'ny voakasika ao anatin'ity ny mpiasany exercice sy ny mpisotro-ronono ao anatin'izay rehetraretra zay tokony tsy atoritorytsika fa ny fiainatsika rapitso mihitsiny no tandondomondozy tsika rehetra zany tokony manatona ny knapsa misy atsika rehetra any amin'ny faritra rehetra any manontany hoe ahoany io fivoahan'ny vola fandanitanimpona ny vola ao amin'ny knapsa io fa raha voatr'izay ny ataotsika dia very anjavony eo io eo amin'ny pejy fanatanjahan-tena kosa indray norombainy mampitrotsy avy amin'ny COSPN Boendy ny amboara tamin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara 2024 eo amin'ny taranja azakazaka natao tany Manakara ho an'ny sokajy seniora lehilahy ity atleta malagasy ity izay nandrobaka medaly volamena 2 tamin'ny lalaon'ny nosy farany teo izay natao tany Maurice atao anatin'ny 30 minitra sy 10 sekondra no nanova ny alavirandalana 10 kilometatra ilay mpiazakazaka avy amin'ny Kosfa Analamanga tahinjanahary tsima kosa no teo amin'ny laharana faharoa ary Hervé Sharalayarymanana no nitana ny laharana fahatelo nandritra ny lalao fifaninanana. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia mafampana ny toetra ara-politika any Tunisie hatramin'ny nampiatony filoha tunisianina Kais Saied ny antenimieram-pirenena. Oumali Alahady dia tunisianina mahery ny 2000 no nanao fihetsiketsehana atao Tunis izy ireo izay manehoatra ny fandrombam-pahefana nandritra ny 9 volana izao mitatitra ny vaovao Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Princy. Tsy mipetraka ny demokrasia any Tunisie raha nambaran'ireo mpanohitra ny fitondrana Kais Saied ary tsy manara-dalàna ny fahefana mpanatanteraka misy any amin'ity firenena ity raha nambaran'izy ireo hatrany. Manoloana izany dia miantso ny vahoaka ny heviny sy voaka amin'ny fahanginany araka izany ny mpanohitra ny fitondrana. Takian'izy ireo ihany koa ny hanomezana daty mazava anaovana ny fifidianana sy olombam-bahoaka ny toerana. Izy ireo izay tsy manaiky ny anaovana ny fifidianana amin'ny volana Desambara izay daty no tondron'ny mpitondra fa anaovana izany. Saika manan-kena izay tsy fisian'ny demokrasia any an-toerana izay avokoa ireo olona tonga nanao fihetsiketsehana tao Tunis Oumali Alahady. Olona manodidina ny 2000 farafahakeliny no nanao izay fihetsiketsehana izay. Tsy misy tanteraka avokoa hoy ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny fampanantenana natao nandritry ny fampelezan-kevitra antony mahatonga azy ireo hanao ny fitakiana. Ankoatry ny fihetsiketsehana ara-politika ny tany Tunis Oumali Alahady dia nisy ihany koa ny fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka anoherana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Misedra olana tsy fahampian'ny sakafo fototra ihany koa i Tunisie satria dia atahorana izy fiantraikany amin'ny famatsiana sakafo any an-toerana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russia indrindra fa amin'izao manakaiky ny volan'ny Ramadana izao. Ahina hiteraka korotana ara-tsosialy any an-toerana ihany koa izay tsy fahampian'ny famatsiana sakafo izay raha mbola tsy voafehy. Eo amin'ny vaovaon'ny politika mivoaka ny vaovao izao fa misaviritaka tanteraka ny ao andapa amin'ny fanendrena sy ny fanoloana ny mpikamba ny gouvernemanta vaovao. Gouvernemanta fahadimy io kasaina ho atsangana izay tsy mety tafavoaka hatramin'ny Oumali io. Tsy ny mahasoa ny vahoaka no kasain'ny mpitondra hoy ny antoko PSD fa ny fahavokisany izy rehetra samy ao andapa. Germain Nomenjanary, Manora Andriamalala. 770 isanjato ny taona 2024 ary niakatra 770 isanjato ny taona 2024 no tany fiakaran'ny fantrana teto Madagasikara izay mahavoakasika olona hatrany amin'ny 1.4 tapitrisa isan-taona raha ny antontanisa izay voaray. Raha ny fampanantenana izay nataon'ny Rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitra nefa
dia tsy ho toy izany mihitsy no iainan'ny malagasy. Vokany miaina amina fampanantenana lava sisa ny fanjakana. Eny fa na dia tsy misy akory aza ny vola ahafahany manatanteraka izany. Zao tsika dia afaka miteny fa tsy misy zavatra voahomana akory fa bluff daholo. Ilay vola milazaina fa efa vonina quelque part dia tsy misy fa mbola volan'le FMI sy Banque mondiale no aratsiana foana no andraindraina. Ary ny tsy fahatongavan'io vola io no mahatonga antsika tsy afaka manao in'iny io satria ilay filoham-pirenena izay miandrandrana io mihitsy no nilaza fa tsy mila an'io satria na 2030 na 2050 na 2060 raha mbola io ihany no ampiasaina dia tsy handroso mihitsy Madagasikara. Hany ka volan'ny vahoaka malagasy no ahodikodina tsy hoe ho an'ny fitondram-panjakana akory fa ho an'ny zareo mianakavy eo amin'ny fitondranao ohatra ny volan'ny knapsa izay ataony izy mianakavy amin'izay tiavany azy ao ohatrany hoe volany manokana anefa latsakemiko ny vahoaka madinika rehetra izay miasa teto Madagasikara. Ity taona ity sisa no faraiasan'ny fitondrana Rajoelina ny zavatra hita nefa na anova ireo ekipa izay efa hita fa tsy mahomby tao anatin'ny telo taona aza manahirana azy. Lany amin'ny fikarohana tombotsoa amin'ny kinamanamana ny fitoam-piasan'ny fitondrana ho iatran'ny antoko PSD. Ny olona no safidiana hiara-iasa na minisitra na olobe ao anatin'ny fitondram-panjakana dia sokajy anankiroa tsy mahomby. Na izy kinamanamana, havanavana, kantrano an-trano, anefa olona tsy mahininina dia betsaka moa ny ohatra angamba ao antsaintsika daholo na resaka roulette na zavatra ohatran'izany hoe tsy mahafehy an'ilay taranja tokony fehezina hany ka asa mitondra ny firenena any anaty lavaka. Satria maninona? Satria ity fitondrany ity dia ny zavatra mahamaika azy dia ny amoaka vola na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Nanamafy hatrany avy ao anivony ity antoko ity fa misavoamboana ny politika ny fanjakana ankehitriny. Tsy misy tondrozotra mazava ho an'ny fampandrosoana. Any ka mialatsaka anatin'ny fahantrana sy ny fampanantenana pokaty ny vahoaka. Firenena farany gisitra aty Afrika Madagasikara ankehitriny. Tsy misy azo antenaina amin'ity gouvernemanta ity intsony hoy ny fanazavana ireo olom-pirenena sendranay androany. Telo taona izay no vita fiamorana trano no nisy. Tsy hita izay tena asany pakam-bantana tamin'ny vahoaka tsy vaholana ny fanovana mpikambana ho izy ireo hatrany amin'ny lohany mihitsy no milina misy olo. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tsy misy zavatra mandeha amin'ny laony intsony eto amin'ny firenena. Ny vidim-piainana miakatra andro aman'alina, tsy misy fandriam-pahalemana, tsy anasany ankamaroany malagasy, very fananana noho ny fanomezana vahana ny vahiny sy ny mpanambola. Ireo no olana fototra tena mampijaly sy mampitondra fiaisana ny vahoaka ireo no tokony ho jeren'ny fanjakana amin'izao fotoana izao, fa tsy hiazakazaka an'ololona hoy ny fanazavana ireo olom-pirenena sendranay androany. Raha misy ny fanovana dia olona mahavita mamaha ireo olana ireo no tokony apetraka. Ny fomba fiasa mihitsy ihany koa no tokony hovaina hoy ny sasany, satria na iova impiry aza ny olona ka tsy miova ny fomba fiasa dia eo ihany ny eo. Arakaraka ny fanovana olona vaovao vao maika ratsy noho ny teo aloha no mitranga. Tao anatin'ny telo taona nitondrana, ny telo niova ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta, saingy tsy nitondra fiovana teo amin'ny firenena izany fa vao maika aza nandetika ny malagasy atao anatin'ny fantrana, izay tsy vitan'izany fa mbola korontana lava ihany koa no hitantaratra ao anatiny. Hatrany amin'ny lohany mihitsy no mila miova hoy ny fanazavana. Satria rehefa izay tonga ao dia ohatran'ny zareo ambombony ao dia zareo ihany no mahita tsidony amin'ny zavatra rehetra fa madinika izany tena hoe sahitany. Dia le manolo tsy vahaolana amiko fa tena tokony jerena ifotony mihitsy hoe miasa ve ity olona ity. 5/20 satria le zavatra atao tsy dia mipaka tamin'ny vahoaka madinika mihitsy dia tsy hitako hoe inona izany. Dia ohatran'ny hoe toerana ipetrahana fotsiny fa raha ny ankoatr'izay tsy hitako. Dia ministra koa moa ohatr'izay ihany. Na ministra firy renovana isan'andro zany dia tsy maintsy ny eo ihany eo samy manao izay tiana atao ihany. Misy tia tena be eo izany tsy mijery an'ilay majinika mihitsy ohatr'izany ilay izy. Dia na fiainana tokony ho mora dia lasa misarotra foana. Gouvernemanta hosoloana nefa ny zavatra atao eo ihany eo. Tsy mijery fiaina-bahoaka izany fa zy fitiavan-tena daholo mipoitra rehetrarehetra eo.
dia raha isolo aho zany a dia ny amenony any aposiny any a no atongavany hafa fa tsisy mohidy zay no fiainam-bahoaka zay efa tena tafalatsaka ao anatin'ny lalina tanteraka dia la isolo foana reo zany a tsisy vahaolana mihitsy fitiavan-tena daholo zany zavatra misy atrizay nitondrana telo taona moa zany zay nitondrana tsisy fiainana varina mihitsy satria vao mahay meratsy vao mahay miletika lalina ny fiainana rehetra tsisy mety tsara fa meratsy avokoa fandre-pahalemana tsisy ny eo ihany ny eo ohatrany hoe tsisy traikefa zany ohatrany hoe apetrapetraka fotsiny le ministra fa tsy tokony tsy mifanaraka amin'ny fahaizany sy ny anina ny zavatra misy ohatrany hoe forcena fotsiny hoe apetraka eo le ministra zay tiana fotsiny forcena araka le plasy nanamafy ny teo anivon'ny fiadidinany repoblika fa isy ny tombanezaka tao amin'ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta ary tsy maintsy irisona ny fanovana maro tamin'ireo mpanao politika fiarahamonim-pirenena hatramin'ny olon-tsotra dia samy nanizingizina mba olona teknisianina mahafeny asa no apetraka fa tsy izay metimety amin'ny olona ao ambony ao ka vao maika ampitombo sy anampitrotraka indray ny fijaliana izay efa iaina ny vahoaka ankehitrindry na izany na tsy izany ity fitondrana ity mihitsy no mila miaiky fa tsy mahavita azy intsondry miamivoatra trany raharay ao neviny knaps ankehitrindry raha ny fanomezam-baovao azo nambarany fanirisoa herinaivo fa misy ny fikasana no evasana ny filohan'ny knaps tsy tokony anaiky izany tsy tokony anaiky izany ny ireo mpandoa latsakemboka ao anivony ity orinasa mpanjakana ity hoy nambaran'izy ireo Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala tompontakany fitantanana tsy mangarahara kolokolo goavana marobe ireny tany aloha fa izao ny raharaha knaps na ny caisse nationale de prévoyance sociale izay lasa fandoaram-bola ny fanjakana io sisa no animba-orinasa mpanjakana mahavelo tena kanefa tsy riritina ny vola ao aminy ary ny filoha mihitsy aza moa no isan'ny naneo ny volana janoary 2024 fa misy 30 miliara ariary ahafahana manao ny tetikasany eny fa na dia vidy katsemboam-bahoaka aza izany mivoaka ny vaovao hoy raha matofan'irisoa herinaivo fa mitady evasanina ny taleny knapsa ankehitriny oka zava tsara zaty réfugié politique c'est-à-dire ny politique amin'ny maha réfugié anaty ary nany anjena anatany Madagasikara tsy nangalatra na ny ariary tsy nanodikodim-bola na ny ariary tsy namon'olona ny nahatratrarako ny osika izay nataon'ny HCC sy ny CENI tamin'ny fifidianana na lany any Andry Rajoelina zany hoe Andry Rajoelina lany tamin'ny osika izay no anenjehany Tsay Christian anako donc réfugié politique aty fa tsy réfugié pénal d'ailleurs tsy m'existe zany réfugié pénal zany raha tahaka izao no nanenjana an'Andriamatoa ary Zakaraolona ka namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena azy mihitsy ny famoahana dossier teo amin'ny HCC no ny alatra tamin'ny fifidianana ihany koa no nanenjehana any Ramatoa Fanirisoa Herinaivo hatramin'izao io midika ve izany fa ambony lalàna raha vao olona akaiky ny mpitondra dia zao zany a DG Knapsa izay nanao tantely afadrakotra ny vola ao amin'ny Knapsa dia andeha hialokaloka aty ivelany za foana zany ao Madagasikara ao modimodina nampanatsoana en fait zany modina nampanatsoana Bianco anazy dia nieritreritra zareo hoe iso calme tsika mianakavy andao mody ampanatsoana dia amin'izay ireo mangina dia avy eo tonga dia ampiritsihana fotsiny eo tena marina tena mba eritreritra hoe inona zany ny recourtsika ny olona mandeha manao tantely afadrakotra amin'ny volam-bahoaka mody tazomina tapakandro amin'ny fotsiny dia avotsitra normal reny mpangalatra koa izay tratra reny tonga dia tapahan zareo ny tanany dia nefa ny akonina ilay ny tapaka ny tanany ty olona ty zany nangalatra vola be antitra ataoko hoe nangalatra satria izy nanome an'io amin'ny Mamy Ravatomanga sy ireo olona rehetrrehetra izay niara nangalatra taminy dia andeha hialokaloka aty ivelany aty fotsiny dia ilaza hoe zay marary oyaoy tokony ahatonga ny sainan'ny malagasy ny zavatra tahaka izao hiatrany Fanirisoa Herinaivo efa vitika atsemboana mihitsy ity no alain'ny fanjakana kanefa tsy mamorona asa ho an'ny vahoaka tsy hitsinjy vahoaka izany io fitondrana io ary pirofo mitohoka mitendany ny fitsetsefany ny vitika atsemboana izay arotsakareo ao amin'ny Knapsa io ho hiatrany ny nambarany
Fantatra izao fa miverina eny avy ny fokotany indray ny Elisy Pifitianana. Raha ny vaovao azo mantsy, dia tsy mbola misy ny tety-andro ofisialy avy amin'ny fanjakana mba hanaovana ny fanavaozana tanteraka ny Elisy Pifitianana. Nitondra ny fanehoan-keviny momba io indrindra ny sekretera jeneraly ny Antoko-Tiako Madagasikara androany. Mitatitra izay vaovao izay, Germain Nomenjanary sy Manofo Randriamalala. Anjara nisy any no tokony hitondra fanazavana mahakasika ny Elisy Pifitianana izay miverina eny anivony fokotany ankehitriny io. Raha ny fanazavana izay natao mantsy dia fanavaozana tanteraka ny Elisy Pifitianana no tokony atao fa tsy fanitsiana intsony. No mafisy ny senira teo izany nandritry ny fiaonana teo amin'ny Tivomera ity sy ny Antoko-Tiako Madagasikara ny faharoa ny volana Marsa ity. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy misy ny fahamoahana ofisialy ny tety-andro tokony irosona amin'io fanavaozana tanteraka io Elisy Pifitianana io. Fantaniana mipetraka zany dia zao hoe reto rafitry ny seny vaovao reto ve tena vonona hikarakara ny fifidianana sa mbola misy baiko na misy zavatra hafa andrasan'izy ireo, satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao azadino mbola mandeha zany zao ny aretagena lista amin'izao eny anivon'ny fokotany isan-karazany ireny mbola ao anatin'izay révision annuelle zay. Kanefa izay révision annuelle atao zay tsy elaina tsony zay base azo zay zay recensement zay raha tena iroso ao anatin'ny refonte isika, satria ny refonte tsy miconsidéré an'izay existant io tsony fa recensement manomboka amin'ny recensement mihitsy dia zay vao manangana lista électorale. Hatramin'izao nefany araka ny teneniko teo mbola tsy misy zay chronogramme mazava zay ary profony zany mbola tsy misy décret navoaka amin'ny fitondrana hoe manomboka amin'izao ny refonte. Nefa ny refonte io raha ny tokony ho izy farafakely mandany enim-bolana anatanterahana an'izay. Tsy ny refonte brut koa nefa dia tonga dia etrahanao fifidianana satria tokony mbola misy révision annuelle indray mandeha dikan'izany efa tery dia tery ny fotoana ary tena kely. Ka zay ny fanontaniana mipetraka hoe ny seni amin'izao endrin'izao ve ireo seni vaovao ireo ve tena vonona ny roso ao anatin'izay fiomanana ny fifidianana izay sa mbola misy zavatra hafa endrasany. No mafisy ny sekretera jeneraly ny Antoko-Tiako Madagasikara androany fa fikonando nasionaly mialohan'ny fanavaozana ny Elisy Pifitianana no ny fanarahana tamin'ny seni. Mampanahy be ihany anefa ny zava-misy satria mila fotoana ny fanavaozana tanteraka io lisitra io aory ny fikonando nasionaly izay ho atao. Ny mpitondra miray manontolo mihitsy ny mpitondra ve tena vonona hiatrika fifidianana tena te amme an'izay hoe endrika ny fifidianana madio sy mangarahara zay ve satria vonona iroso ao anatin'ny concertation nationale ve ny mpitondra satria ny concertation nationale iarahan'ny rehetra mihitsy mijery miaraka anomanana ny fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra tena vonona ao anatin'izany ve ny mpitondra kehitriny. Ankoatry ny fanontaniana izay manitikitika ny mpanao politika izay manambara ho fahavononana na tsy ho an'ny seni na miandry baiko avy amin'ny fanjakana vao manatanteraka ny asany dia mazava ho azy ihany koa fa endrika fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny ny famerenana sy ny fanangonana ny Elisy Pifitianana izay tonga eny anivony fokotany ankehitriny io. Raha to ka tena irosony seni ihany koa araka ny fanarahana tamin'ireo antoko politika sy ny voafaritry ny lalàna ny fanavaozana tanteraka ity Elisy Pifitianana ity. Ambom-piona ny tima mora rano Chrome sy ambody rano ny tao ankoritrika ny farany herinandro lasa teo. Izany dia tafiditra amin'ny fameloma maso ny Antoko-Tima amin'ireo komina ireo izay samy amin'ny tapany atsimon'ny distrika Lamparafaravola. Ny ry Andrianarivonjy MBS Ambatondrazaka. Ijoro arosa indraindraikitra amin'ny fametrahana indray ny filoha Marc-Ravalomanana hitantana ny firenena ny distima Parafaravola hoy ny solombavambaoaka Rabekjanona Solofery. Tsy ho tratra nefa izany tantony izany hoy izy raha tsy dian'izao dia fa mandray ny andraikitra manandrify azy ny tsiraray avy manomboka any amin'ny rafitra volotafo. Nisy arak'izany ny antso nataony ho an'ny vahoaka ao Parafaravola nandritra ny fitsangatsanganana no tanterahan'ny Comtima Morancrom sy Ambodirano ny asabotsy lasa teo. Miantso ny namana kambana rehetra ato anatin'ny tiko Madagasikara ny tenako amin'ny masolombavambahoaka ny tenako indrindrandrindra amin'ny filohan'ny distima ny tenako miantso ny namana rehetra mba ho sahy tsy anana fahatahorana amin'izany fitariana ny tiko Madagasikara zany fa raha ohatra raha vao tsy sahy isika amin'izany hitondra ny fandresena amin'ny 2023 zany
dia tsy maintsy ataontsika izay tsy maintsy ampafoloa amin'ny président Marc Ravalomanana. Zay zavatra zay dia mila stratégia, mila fahasahina. Ka ho antsika mpitafika rehetra any amin'ny comtim, any amin'ny foktim, diverté amin'ny district tena paraparo distim dia mila sa isika fa nitanjotsika dia tsy maintsy azahoantsika ny fandresena dia ho lasa foloa ny président Marc Ravalomanana. Kasika ny zava-misy ainan'ny firenena matsiaro izay solombavam-bahoaka fa tena miainao mpitebitebena ny vahoaka, na ny resaka tsy fandriampahalemana, na ny resaka tsy fahaiza mitantana ho anareo mpitondra, na ny resaka indrindrandrindra ny eo amin'ny ara sosialy mijaly ny vahoaka malagasy. Ho aty amin'ny faritra Ramango valopolosan-jato ny vahoaka dia tantsava koa, tsy nisy fijerena akaiky mihitsy anreto vahoaka reto ny fitondram-panjakana. Vita teto ankoririka ny afatra mahakasika amin'ny fameloma-maso ny Toktim ho an'ny commune Morankrom sy Ambodidrano. Nampiarahany ny mpikarakara raha teo ny mahasoa sy ny mahafinaritra ka samy afapo ireo vahoaka tonga nanotriny. Tiana ihany ny mampafantatra fa nanolotra omby iray ho nofikena amin'ny tampihavanana ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Morankrom izay lany tamin'ny anarany Tokotiko Madagasikara sy solovim-bahoaka Rabekijana sy Lofoery. Tsisy azo antenana intsony ny amin'ity fitondrana ity raha tsy ny lohany mihitsy no miala amin'ny toerany. Hoy ny solombavam-bahoaka voafity tamin'ny anarany Tokotimo androany atao anaty ny fandaharana miara-manonja. Miatratrandry ny fitsipaham-pitokisana nataon'izy ireo manoloana ny fanovana ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Avitra Solondraibe, Taiziny Aina. Misamboara vara tanteraka ny tena zava-misy marina ao anatin'ity gouvernemanta ity hoy ny solombavam-bahoaka. Endrika iray mahatonga ny fanendrena ireo ministra vaovao mitarazoka ny fisian'ny fanambarana nataon'ny MMM izay milaza fa tsy handrafitra intsony ny gouvernemanta hitsangana eo izy ireo. Isa mitarika ny sain'ny mpanara-baovao sy ireo olona izay mieritreritra ny rotsaka ministra ny hoe inona marina ny zava-misy ao. Efa latsaka katerena tanteraka ny firenena nanaovan'ireo mpiara-dia tamin'ny filohan'ny Rajoelina azy. Tena tsisy fampandrosoana ntsony ho vitan'izay gouvernemanta hitsangana eo zany. Dia tena tsy maintsy misamboaravoara ihany hoe inona ny zavatra misy marina, ahoana ny fomba ahafahantsika satria le olona ato anatintsika mihitsy nefa nanao an'izay fanambarana zay. Ary raha zay fa gouvernemanta mitsangana eo koa dia tena tsy maintsy hitodika any daholo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe ty gouvernemanta hitsangana eo ty ve tena hijery marina ny fiainan'ny vahoaka malagasy, tena hijery marina ve ny any amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena. Zay zany anisan'ny anankiray hoe tena hoe efa tena tsisy tsony le fomba fitantanana le firenena zany. Maro ny fampitam-baovao re manoloana ny fanendrena ireo ministra handrafitra ny gouvernemanta ho hiatrany ny solombavam-bahoaka ka antony mampitarazoka azy ity tsy miova amin'ny heviny ireo parlementatim ny amin'ny fitsipaham-pitokisana ity gouvernemanta ity. Maro ny feore mahakasika ny ady seza, eo ihany koa ny fametrahana zany ny hoe ny antoko zatsy ihany ny tokony hiditra ao ary tsy azo lavina fa nazahoana akom-baovao marobe zany zay antony tsy mahatafatsangana ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta mandraky ty androany. Zany hoe maro zany ny pression na ny tsindry azon'izany filoham-pirenena zany amin'izao fotoan'izao sy ny prime ministre. Ny filoham-pirenena zany dia lasa tsy tompony ny fanapahan-kevitra fa ny olona manodidina azy no lasa mibaiko amin'izao fotoan'izao. Zay ny ahitana an'le hoe tsy fahampiana traikefa ary tsy fahampiana an'izay lafi ny fahaiza-manao amin'ny fitantanandra-raha-panjakana matoa mipetraka zany endrika fitavozavozany amin'ny lafi ny fandraisana fanapahan-kevitra zany. Fa ho antsika ty anivon'ny fanoherana efa nanambara ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany Tokotiko Madagasikara ny hoe angatahanay ny fitsipaham-pitokisana ho an'izany gouvernemanta zay tarihan'ny prime ministre Tsay Christian. Dik zany fa ny gouvernemanta iray manontolo no tsy ananany ty anivon'ny fanoherana indrindraindrindra ny ty anivon'ny Tokotiko Madagasikara fitokisana intsony amin'izao fotoan'izao amoakany Madagasikara ao anatin'izao lavaka mangitsokitsoka izao. Tsy ampiovana inona na inona intsony ny fisian'ny gouvernemanta vaovao eo satria dia ity fitondrana ity mihitsy nefa tsy manana ny maha izy azy intsony ho hiatrany ireo solombavam-bahoaka.
raha natsikasitra isika dia nisy ny fandarana vaovao finaranao teto amin'ny fahitalavitry ny NBS mialoha ny fampalalam-baovao teo fandarana zany malaza iresahana sy ilazana ny zava-misy eto amin'ny firenena natao ihany koa ny fandarana ampitomboana ny fanadihadiana manoloana ny famaroan'ireo skandale sy ny tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena ireny zavatra mitranga rehetra ireny izay mila mpafantarina tokoa ny vahoaka amin'izao fotoana izao isaky ny alatsinainy alarobia ary zoma mialoha ny fampalalam-baovao moa no anarahinao ity fandarana zany malaza ity fanampanazavana nanaitra avy hatrany teo anivon'ny bianko ary rehefa nandeha ny raharaha teo anivon'ny bianko dia nafantarina sonazona ny adevitra ny amin'ny hoe misy vidiny izay mividianana anreto tany reto zay niopapana tokoa raha araka ny hitantsika sy nambara tamintsika izany reo lafin-javatra reo no nanokafa ny fanadihadiana avy hatrany satria ny bianko dia voafehan'ilay lalàna 724 tsipika 8 na 2016-020 mahakasika indrindra ny ady amin'ny kolikoly izany raha ny fampitambavao navoaka ny teo anivon'izany bianko zany dia eo avy hatrany la endrika kolikoly mampiaya ao anatin'ny tiraraha ty misy ny enrichissement illicite misy ny cadeau satria raha ny fantatra dia nahazo commission teo amin'ny 6 milliards de FMG na 1 milliard 300 millions d'ariary tanoany reo mpikambana sasatsasany sy mpitatana an'izany orinasa izany sy ireo teo anivon'ny conseil d'administration zany misy ihany koa ny conflit d'intérêt ny adevitra mipetraka momba ity dia ny hoe afamaina ve zany reo mpitatana eo anivon'izany knapsa zany mitsotsotra ve zany satria raha ny vaovao fantatra dia vototra taorian'ny fanadihadiana natao anazy tena nisapana miady amin'ny kolikoly ny tale général ny knapsa dia izy indray tomboklasy tongovavy no masaka azona tolotra anao tamin'ity anio ity araka ny efa natsidika tery ambony dia hoarahinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma mialoha ny fampalalam-baovao ny fandarana vaovao azano ny malaza izay anasananao anaraka izany sia global news kosa no arahinao aorian'izao fampalalam-baovao izao Fleuvikine et la princesse izay no oronan-tsary hoarahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina ny sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao raha mipitso indray veloma tompoko